na indray no izy delantsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny MCTV dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra tsodrany foana moa ny antsika manomboka ny fiarantsika tahaka an'izao tsy manana teny fanameloana na fanenjehana ho anao zay fa tsodrany foana no mapetraka ny tompo aty anatinay dia manonona ny fahombiazana manonona ny fitahin'Andriamanitra manokana ho an'ny fiainanao amin'ny asanao ho amin'ny tokantranonao izay satria foy ny fotoanantsika dia hifampaherikelintsika dia hifampivavaka rehefa avy eo izay ten'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny mpanjaka fahatoko faefatra sy ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahafito ilay tantara amin'ilay vehivavy izay nanantena mativady moa izy dia tsy nanana na inona na inona fa ny zava-dehibe tamin'ny voalohany tamin'ny vehivavy io raha vakintsika ao amin'ny mpanjaka fahatoko faefatra ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahafito nanantona ny elisy izy dia miteny hoe tena matahotra an'Andriamanitra io izy ny vadoka ohatran'ny hoe misy eritreritra tao anatin'ny tao ohatran'ny hoe aiza ary Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra ve ny vadoka fa manina Andriamanitra tsy mitsatsehatra ao amin'ny izany olana izany dia tia ampahery antsika ny zavatra fohifohy ampaheriziko antsika amin'ny ity maraina ity voalohany mila hovainao ny toerana misy anao aloha rehefa miatrika olana ianao raha ohatra ka difotry ny olana ianao aza miazakazaka amin'ity karazan'olona rehetrarehetra ity fa miazakaza amin'ny olona mpanompon'Andriamanitra izay tena mametraka an'Andriamanitra ho voalohany amin'ny fiainana satria misy fiantraikany amin'ny fiainanao ny olona iazakazanao ary olona tsy manana ny tomboka iazakazanao dia milaza aminao fa anolotsotra vahaolana fotsiny izy dia vao mainka olana miteraka olana ny amin'ny fiainanao fa itira vehivavy ity rehefa maty ny vadiny nanana trosa nametraka trosa zany hoe tsy fantatsika moa inona nafaty ny vadiny hoe vokatry le trosa be ve fa maty moa ny vadiny lay lehilahy ray mpianakaviana mpamelona lay mpitondra ny fahasoavana ny fitahiana miditra ao anatin'ny tokantrano no ndao sy ny fahafatesana dia izay ny antonatonga nyity vehivavy ity hiteny amin'ny Elisa hoe ianao malala fa matahotra an'Andriamanitra ny vadoka ry havana malaky zava-dehibe ny anantonantsika olona manana ny fatahorana an'Andriamanitra ary ny teboka faharoa dia tia-mpahery antsika tsiraray avy rehefa nanontany azy Elisa dia izy Elisa hoe inona ny ataoko aminao izany hoe ainy nisa tsara mihitsy no nandray an'ilay olana nisy teo amin'ny lera-vehivavy fa roa raha ohatra ka manana olana ianao ary raha ohatra ka hitantarain'ny olona olana rehefa tsy manana vahaolana ianao dia hoety ao anaty an'Andriamanitra ilay olona ianao hoe tia Andriamanitra hoetiko ao anaty anao ty olona ity ianao ny angatahako hiditra antsehatra manokana eo amin'ny fiainany teboka faharoa dia izao hoe aoka ianao hifantoka amin'ilay zavatra misy satria nanontany Elisa hoe inona ny misy eo aminao za tsy manana fa tsy dibilo kely ray tavoaro izy na ianao rehefa ao anatin'ny olana mifantoka amin'ilay zavatra misy le dibilo kely napetraka Andriamanitra ao anatinao na ianao mifantoka amin'ilay tsy misy inona ary izay no mahatonga antsika ho difotry ny olana ry havana malala mifantoka loatra amin'ilay zavatra amin'ilay tsy misy inona tsika isaky miatrika olana fa tsy ilay zavatra kely nomen'Andriamanitra nomen'Andriamanitra anao ny hery sy tanjaka mila mideran'Andriamanitra amin'izany ianao nomen'Andriamanitra aminao ny andro tsara mila mideran'Andriamanitra amin'izany ianao nomen'Andriamanitra aminao ny mbola afaka mijery izao fantaran'izao afaka misaotra an'Andriamanitra amin'izany ianao fa io dilily kely io havana malala rehefa hoentina eo anaty an'Andriamanitra zay le fonona dia iseho voninahitra Andriamanitra izany eo anatin'ny olana zany jereny fa mbola misy zavatra be dehibe ao anatinao mbola afaka miaina ianao mbola afaka mitsangana ianao mbola afaka mandeha ianao mbola afaka miasa ianao mbola afaka mianatra ianao dia havana fahasoavana ke zany na ianao hifantoka amin'ilay kely anananao na ianao hifantoka amin'ilay tsy misy olona fa te-hampahery anao raha tianao miseho voninahitra Andriamanitra dia mifantoha amin'ilay kely anananao hivavaka isika fa io kely anananao io
ho ampitomboan'Andriamanitra ary ao aorianany ty fandarany ity dia iseho ny voninahitry'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Vavakantsika tompo. Ray mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotrany amin'ny teninao izay ho fampahirezana ny tsiraray avy. Ampianary zay fa ny masono hifantoka amin'ilay diloly kely napetraka ao ty anatinay, na dia ao anatin'ny olana ary tsy hifantoka amin'ilay tsy misy inona fa hifantoka amin'ilay dililo. Amin'ny mampanomponao dia manonona ny fazekely ananan'ny tsiraray avy hiderany anao, dia anao niasa ary tononoko ny fisandratana, tononoko ny fiainana feno voninahitra, tononoko ny fandresena, tononoko ny voninahitra ao Andriamanitra ho an'ny mpanaraka ity fandarana eto amin'ny MCTV ity. Ho anao ny dera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra. Zay rehetra manaraka zao fandarana zao dia misandatra ny fiainany, iseho ny voninahitra ao ho mpandresy mandrakariva izy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anao vanjary vavaka izany. Amen. Tain'Andriamanitra indray tompoko.